Ampitomboana amintsika hatrany ny herevana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Mivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tomponay io misaotra anao zahay amin'ity lahady maraina ity indray, rehefa novelominao ka trapamonjena. Ankehitriny dia miomana handray izay ho lazainao aminay zahay. Fanahy masono, tendreo ny molotro hanambarako ny teninao. Anaranao no angatahako izany. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay iangatsika ho amin'izao toriteny lahady maraina faha voalohany amin'ny volana Jona taona 2024 izao, dia arak'izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka 7:10. Lioka 7:10 ny andininy faha 20 ka hatramin'ny andininy faha Jaona azafady. Jaona 7:10 ny andininy faha 20 ka hatramin'ny andininy faha 40. Averiko Jaona 7:10 ny andininy faha 20 ka hatramin'ny andininy faha 70. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny. Mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato anamiko. Ary zaho koa ao aminao, mba ho amintsika koa izy. Mba inoan'izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny maha-iray antsika. Izaho ao aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatro izao tontolo izao fa ianao no efa naniraka azy ahy sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Raha eo tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy, ary mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy. Fa efa tia ahy ianao, fony tsy mbola ary ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ray marina, tsy nahalala anao izao tontolo izao fa izaho nahalala anao, ary ireto efa mahalala fa ianao no naniraka ahy. Ary efa nampafantariko azy ny anaranao, ary mbola ampafantariko ihany, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho koa ao aminy. Amen. Ity apahana teksta izay anjarantsika eto androany ity dia io lay lazain'ny théologiana hoe la prière sacerdotale. Zany hoe raha dika amin'ny teny malalaka dia vavaka fisoronana ho an'ny mpianatra, satria sacerdotale dia fisoronana. Zany hoe hatramin'izay namakina ny teksta io dia nandraisantsika azy, nandraisako azy dia hoe vavaka. Vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra manoloana ny ray ny mazava ho azy. Fa izaho manokana eo ampamakina ny teksta io dia misalasala ny mahavavaka azy. Averiko, izaho manokana dia misalasala ny mahavavaka an'izany ho an'ny mpianatra. Dia mety hiteny ianao fa ahoana tsy efa mazava be ve zany pastera no misalasala ianao? Zao ny antony mampisalasala, antony roa lehibe. Antony voalohany dia ny fahazaran'i Jesosy mivavaka,
fantatra ny fombany. Vao maraina ny andro, vao mangiran-dratsy, dia lasa izy mandeha mitokana any anefitra. Zany hoe tsy misy olona manatrika ary tsy misy mahafantatra. Zay ny pirofo fa irery izy tamin'izany fotoana zany tsy misy mitatitra hoe zao ny vavaky Jesosy fa dia frazy ray fotsiny hoe Jesosy ny fo maraina dia lasa nitokam-bavaka. Donc tsy misy témoin, tsy misy mpanatrika, tsy misy mahare ny zavatra lazainy dia tsy voatatitra ato amin'ny soratra masina fa zay fotsiny voalaza. Eto kosa nefa dia pour une fois Jesosy manao vavaka lava dia lava ary misy mahare ny zavatra lazainy. Dikan'izay zany tsy irery izy fa miaraka farafaratsiny amin'ny mpianany. Rehefa miteny hoe mpianatra eto tsy ny apôstôly 12 lahy ihany fa ireo olona zay niara-dita aminy koa dia tafiditra ao anatin'izany atao hoe mpianany zany. Eo zany no mampieritreritra aho hoe Jesosy ve rehefa mivavaka dia mila misy mahare? Izy aza no miteny amin'ny olona hoe rehefa mivavaka ianareo dia midia amin'ny efitranonareo mangingina. Jesosy tsy mba mitady spectateur na publika manatrika rehefa mivavaka fa mandeha mitokana rery izy. Fa maninona eto amin'ity indray mitoraka ity dia misy olona maro manatrika azy. Donc mipetraka ny fanontaniana amiko hoe vavaka tokoa ve io? Satria natao hoen'ny olona. Zay ny mampisalasala ahy. Fa iny eo ihany. Fa ity no tena antony ngezabe. Andeha iverenantsika ilay vaky teny teo amin'ny dikateny malagasy izy mety somary tsy dia mazava amintsika. Fa amin'ny teny frantsay izy ialako tsiny voatery mamaky azy amin'ny teny frantsay mba ahazahoanareo izay tiako ho lazaina. Ohatra zao izy ny andiny faha 1 dia miteny hoe mba, le hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Amin'ny teny frantsay zay que tous soient un. Ao, mba ho iray ihany izy rehetra que tous soient un. Dia toizantsika ihany ny vaky teny mba ho ao amintsika koa izy. Qu'il soit un en nous. Ao mba ho amintsika koa izy. Mba inoany zao tontolo zao fa ianao naniraka. Pour que le monde, pour que le monde croit que tu m'as sauvé. Ary mba ho iray izy. Pour qu'il soit comme nous un. Qu'il devienne aussi parfaitement un. Afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Mba ho fantatry zao tontolo zao fa ianao naniraka. Mba iriko ho any amin'izay misy ahy izy ireo. Ary mba ho iray miaraka amiko ihany koa. Mba ahitany ny voninahitro. Mba ahitany ny voninahitro. Izay rehefa nomenao aho. Ary mba ho ao aminy ny fitiavako izay efa nomenao aho. Eo le izy mba ho amin'ny teny frantsay zany izy pour que. Ahoana ny fandinianareo an'izany atao hoe style na construction na phrase zany. Zany raha amin'ny conjugaison lalàna grammaticale frantsay dia lazaina hoe en mode subjonctif. Azonareo zany en mode subjonctif. Ny mode subjonctif mialatsiny raha hanao karazana lesona grammaire frantsay kely. Ny mode subjonctif dia manambara faniriana. Manambara tsy zavatra sura zany fa hoe mba engane aho mba ho lasa mpanan-karena ozy ny olona. Engane aho mba ho lasa
manam-pahaizana engany aho mba ho lasa ho tsiriritiny olona engane aho mba ho zay le izy engane mba ho faniriana tsy azo antoka fa de mba faniriana fotsiny aloha tsetratsetra kely saintompo zay mandeha avoakany fo engane mba ianao zao rantony engane aho mba ho zao tsy mivavaka ianao fa mandefa ny saintomponao sy ny fanirianao sy ny etaetanao zany hoe tsy zavatra azo antoka zany fa saintompo alefa am'izao fotsiny eo mipetraka ny fanontaniana fa ngamo Jesosy tsy mba sura amy tenany no mbola manao engany mba ho raha ny Jesosy fantatro eraky ny filazantsara isaky ny mivavaka izy na isaky ny miresaka am'rainy tamin'ny nanangana ny Lazarosy tamasy de Lazarosy tamaty azafady de tena mazava ny teniny rehefa manome baiko izy de tena mazava fa eto izy pour la première fois dia Jesosy mandefa faniriana Jesosy manam-paniriana ny olombelona ohatratsika no manam-paniriana zany fa tsy Andriamanitra satria ny possibilité rehetra de ampelantanan'Andriamanitra donc Andriamanitra tsy mba manana souhait tsy mba manana faniriana fa nan'Andriamanitra dia tonga dia réalité ahoana ny fipetraka izay zavatra zay noho izany raha ny fandiniako an'izao lazaina hoe prière sacerdotale zao araky ny mahazatra zany hoe amiko dia tsy vavaka nataon Jesosy mitodika amy rainy dans le sens hoe mangataka zavatra satria tsy fomban Jesosy ny manao vavaka toy izany fa averiko am'izay le teniko teo hoe satria raha ohatra ka ny vavaka ho an'ny mpianany Jesosy dia mandeha nitokana irery izy dia tsy misy mahafantatra azy ny tonony tany fa eto ninina tao teo mason'ny mpianatra sy ny vavolombelona maro ary ny zavatra zay lazain'ny vavany de toa milaza miendrika faniriana sy etaeta ary saintompo zay zany hoe faniriana Jesosy manana faniriana ho an'ny mpianany mba iriny mafy ho an'ny reto mpianany reto hoe mba ho iray izy rehetra eto mila ahitsy ny fandraisana hoe mba ho ray tsy manambara firaisam-pinoana io moa matetika verset raisin'ny fiangonana rehefa manao fitaovavana iraisam-pinoana hoe mba ho ray ihany izy rehetra de manao interprétation eo tsika hoe mba tsy hisy tsony ny fiangonana maro samihafa fa ho lasa anankiray ny fiangonana anankiray zay moa de maniry hoe mba hiverina ody ambala ireo fiangonana niala tato aminay satria zay rery no eglizy naorin'i Jesosy Kristy de mba ho ray ihany izy rehetra tsisy zany ary tsy zany le izy fa inona le mba ho ray ihany izy jereo tsara ao anatin'le texte eto fa mba ho iray amitsika izy aloha aza maika aloha le amin'le mba ho ray itsika samitsika fa mba ho ray amiko izy ho iray aminao izy tahaka ny maray antsika tsy mahazatra ho iaho mahita Jesosy manao an'izany faniriana zany Jesosy zany eto ny hetaheta Jesosy ny vaintso-po Jesosy de ny atonga atsika ho iray amin'ny tanteraka tsy misy elanelana tahaka ny maray azy amiray mba afaka mba manatanteraka ny hetahetako ve nareo Jesosy mangetaheta firaisana lalina amin'ny mpianany Jesosy mangataka amin'ny mpianany eto hoe tsy ampy intsony ny mahampianatro anareo ka manara-dia etsero manaraka eraky ny vazamototra fa hatonga anareo ho iray fo iray saina amiko izay no tadiavany firaisana lalina firaisana tanteraka tsy misy hanavana azy ohatrany ianao misotro ho an'izay misotro kafe afangaronao ny kafe sy ny rano sy ny siramamy sy ny ronono ho an'izay misotro ronono sy ny siramamy ny kafeny de tsy hainao tsony manavaka hoe ity rano ity kafe ity siramamy ity ronono fa rehefa mitenany hoe misotro kafe aho de le kafe fitambaran'izy rehetra lay rano lay kafe le siramamy ary le ronono
tsy misy olona misotro kafe ka manambatra an'ireo de hoe zay le ronono fotsiny, zay le kafe fotsiny, zay le rano fotsiny, zay le siramamy, fa kidy misotro kafe de izy telo ao anatin'izany. Izay koa nolazainy Jesosy eto hoe tokony tsisy intsony anavahana anareo amiko, izay le hoe raha miray amiko anareo. Tena firaisana ny Kristy. Io koa nataony Jesosy fanoaran'ny janona hoe ianareo zany no tena voaloboka, ianareo no sampany. Zay sampany tsy miray amiko, zay sampany mamoa de amboarina mba hamoa be. De mety hiteny ianao hoe fangatsy efa tafaray amin'ny Kristy ao, inona ny mbola tadiaviny amin'izany? Ny firaisana lalina tahaka ny mpivady, ny olona tena zay le hoe mba ho ray ihany izy roa koa atanao mba ho nofo ray ihany, miainka amin'izany daholo izy. Olona anankiroa saina fanahy faniriana anankiray ao anaty vatana anankiroa. Izay ny manofo ray ihany izy roa. De tena hoe ka tsy mitovy ny olombelona fa samy manana ny sainy. Samy manana ny sainy, samy manana ny eritreriny, fa ny fitiavany dia tsy misy elanela. Ny zavatra manaitra amin'ity texte ty de zao hoe Jesosy miangavy, mitalao amin'ny mpianany hoe mba hiavo aho. Izay le firaisana aminazy hiavo aho. Mangataka Jesosy. Tsy haiko aloha ho anareo manokana, fa ho anahy dia mavesatra be zany sarin'i Jesosy mangataka zany. Zany Andriamanitra zany tsy natao angataka, satria zany Andriamanitra zany de ao anatin'ny fahafenona, la plénitude. Fa eto nataoko fananina mihitsy raha nijery ny sary famantarana nyity logos androany ity nareo dia sarin'i Jesosy mandongalika manasa ny tongotry ny olona. Tsy aorare zany hoe raha ohatra ka zany sary zany tsy hoe amidy fa ezahana andokafanao ny Andriamanitra par rapport ny Andriamanitra hafa, tsy mahasarika ny olona zany. C'est quoi ce Dieu qui demande? Fa iza zany Andriamanitra mandongalika mangataka aminao zany? Donc zany raha ny marina eto de zao hoe Jesosy mangataka aminao hoe aoka hiray amiko anareo. Fa raha tsy tafaray amiko anareo, raha tsy miray amiko anareo, tsy possible zany firaisanareo amin'ny olona izany. Tsy possible zany. Hafakely zany le laklen'ny Jesosy hoe ny firaisan'ny mino, ny fiombonan'ny mino dia raha tsy tafaray amin'ny Kristy izy dia tsy possible izany. Tsy possible. Ary rehefa ny olona koa samy ao amin'ny Kristy de tena mahavarina fa tsy resaka fifankazaom-po. Indray masitsika mieritreritra hoe mifankahazo am-po sy mifankahazo an-tsaina ny olona ao amin'ny Kristy. Ny firaisan'ny mino dia ny firaisany amin'ny Kristy. Tsy possible izy firaisam-panahy na fiombonam-panahy raha tsy miray amin'ny Kristy zany. Eto aho zany dia mametraka fanontaniana ihany hoe inona moa le fiombonana sy firaisan-kina tadiavintsika eo amin'ny sampino nefany isika aza tsy tafaray amin'ny Jesosy. Mijery aho vao tamin'ny omaly izy iny nisy taminareo mpanaraka ny pejy ny identifié ahy tamina korotam-piangonana anankiray asa tamin'ny Thomas ny sa aiza. Le hoe tsy manaiky ny fanapahan-kevitry ny synodam-paritany ho an'ilay namana zay nandefa an'ilay izy taty amiko. Ka tsy mahagaga, tsy iniany. Fa rehefa tsy possible zany firaisan'ny mino zany raha ohatra ka misy fisarahana amin'ilay tena fototry ny finoatsika sy ny firaisantsika amin'Andriamanitra.
inona moa zany le fanirian Jesosy eto rehefa tena dinihina ny texte inona ny tena ambarany am'le hoe faniriana aminy ny fanirian Jesosy amintsika dia ny ananatsika unité fiombonana sy firaisana amin'ny Kristy ary fiombonana sy firaisana amin'Andriamanitra zany hoe ny anananao intimité amin'Andriamanitra tsy proximité fa intimité proximité masy de hoe akaikikaiky za dia akaiky zany hoe za manana fifandraisana akaiky amin'ny olo iny fantatry ny olo iny za pakao aminy za iny fankalala tsy fifankalalana tsy hoe akaiky azy fa ao aminy mihitsy intimité efa nisy catéchisme d'adulte zay fa nataoko teto manasa anareo hiverina hijery an'izy iny hoe inona zany intimité tsy anao lesona any am'zany zany atao hoe intimité miaraka amin' Jesosy zany fa tena zavatra hafa zany c'est une qualité de vie tsy zavatra amboamboarina ety ivelany amin'ny fombafomba tsy fanarahana ritoaly na fombafomba am-piangonana fa zany olona intime zany de qualité na relation amin'Andriamanitra ary rehefa tena tafakambana amin'ny Kristy ny olona anankiray manana an'izay fototra matanjaka zay ny amin'ny firaisany aminazy dia izay izy vo afaka mitia ny hafa izay izy vo afaka mitia ny hafa satria tsy mitovy hoe tahaka ny tiavanao aho izy Jesosy mba hifankatiavany koa tsy hoe fitiavana araky ny eritreretinao hoe fangorahan'olona na fanomezana fanampiana kely etsero tsy reny mihitsy ny olona rehetra afaka manao an'izany tsy voatery ho kristianina ianao tsy voatery ho mpivavaka ianao de afaka angorak'olona tsy voatery ho mpivavaka ianao vo afaka manao asa soa fa hafa mihitsy ny hoe ohatry ny ahoana ny fitiavanao ny hafa izany hoe tsy mandry ny sainao tsy mandry ny fonao tsy mandry ny eritreritrao hoe atao ahoana ny hijery fosiny andreo satria tahaka izay ny fitiavan' Jesosy ny olona tsy mandry ny sain' Jesosy fa Jesosy manao ny hery rehetra mba ahafahany mamonjy ny olona manao ahoana ny fangorahanao entre guillemets hoe manaona ny toe-ponao manoloana ny ondrin'Andriamanitra ohatra fotsiny amin'ity fanaovana ny asan'Andriamanitra ty manao an'le asa ve anao satria takina aminao zany manao an'le asa fitoriana ve anao satria izany no andrasana aminao amampitandrina anao na amampipastera anao na mamopera anao na mampiandry anao na madekona anao na maloolo ny fiangonanao samy manao an'izy anao satria marary ny tsinainao marary ny ainao mahita ny ondrin'Andriamanitra very viravirainy ratsy tahaka ny tsy azakanao no mahita ny tenanao very raha tsy zay no manesika atsika manao ny asan'Andriamanitra tompoko dia tsy firaisana amin'ny Kristy zany anisany fanontaniana petrako amin'ny olona zay ho atokana mpiandry sy dekona sy olona manandraikitra ao am-piangonana zany natafotohina olona anankiray taloha zay rehefa vita ny fianarana mpiomana mpiandry de zao no teneniko amin'ny mpiomana hoe tsy zay rehetra na vita fanadinana ka mahazo moyenne no azo atokana ato amiko tsy fantatry no ny any ampitandrina hafa fa aty amiko ro fa aorianany examen sy ny fanadinana zay nataonareo dia mandalo dinika amiko tsirairay nareo mpiomana mpiandry de fanontaniana anankiray no andrasako valinareo oral ary tsy fanontaniana ny amin'ny lesona zay fa natao fa fanontaniana manokana de zao ny fanontaniana petrako am'zareo inona natapa-kevitra anao hirotsaka ho mpiandry na hoe inona natapa-kevitra anao hirotsaka ho dekona raha tsy afa-po amin'io valim-panontaniana io aza dia na nahazo 19/20 ianao tamin'ny examen dia tsy atokana mpiandry anao na tsy atokana dekona ianao nananako fahavalo zany zavatra zany de misy tokoa ka ohatry zany le major de promotion le farany mahay indrindra no tsy navelako natokana ary lay mpiomana anankiray somary
à la limite illettré somary na mamaky teny ary sahirana izy natokana. Ina ny antony? Tsy mazava am'le anankiray ny antony rotsahana. Raha tsy maharary anao ny ondrin'Andriamanitra zay ny raha nanao dia tsy havita mpiasa ty anao. Tsy ataty anao lazonady tena omeko tsy sanatria hoe manao pari fa manao fanamby aho hoe tsy ateza amin'io asan'Andriamanitra io olona io. Mety mafana fo be izy amin'ny voalohany fa afo mololo. Satria ny motivation de motivation izay satria tsy iray aminy le olona, tsy miray fo am'le ondry izy. Tsy maharary ny ainy tahaka an' Jesosy rehefa nahita an'ireo olona reo de onena ny fony nahita azy reo tahaka ny ondry tsy misy pia. Raha tsy maharary anao ny ondrin'Andriamanitra dia tsy mbola natao am'le asa ianao. Fa raha ozy anao hoe ka za nahazo fiatsony, ka za narary de tonga mety nambavaka nametrahana tany mpiandro tanana de sitrana de zay na tonga tapa-kevitra anao mpiandro na andeha anao dekona. Nanana problema zay mianakavy dia noety nambavaka de nivany problema de nirotsaka hanao mpiandry na nirotsaka hanao dekona. Zany ve? Tsy manambany an'izay zavatra hafasoavana azo anao zany. Fa raha izany ihany nahatonga anao tapa-kevitra dia rapitsany ianao mbola hanana problema anay. Raha fakapitsany ianao mbola hararinay. Ary ity ny anankiray azadintsika mbola ho faty anay ianao Donc tsy tokony ho circonstanciel ny antony nahatonga anao fa no ianao tafaray am' Jesosy. Ary rehefa tafaray am' Jesosy ianao dia izay makarary ny ain' Jesosy makarary ny ainao. Izay saintim-pony Jesosy ny saintim-ponao. Inona ny saintim-pony Jesosy eto? Mba hahita ny voninahitro reto olona ireto. Tsy misy afa-tsy zay ny ao an' Jesosy. Ahoana ny ahitany reto ondry reto ny voninahitro io lazainy eto mivavaka eto. Zany hoe miteny amin'ny mpianatra izy hoe rehefa tafaray amiko anareo tokony ho zay ny zavatra ny traverse ny fo say fanahinareo. Maraina atao andro hariva de io no mampiasa ny sainareo atao ahoana ny ahitany olona ny voninahitr'Andriamanitra. Fa raha tsy zay tompoko, raha ivelan'izay na akoatran'izay dia tsy izy zay. Engany etsika mba ho iray aminy. Heninao ve zany fanirian' Jesosy zany? Mba heninao ve zany saintim-pony Jesosy zany? Misento Jesosy mitady olona marary amin'ny ondry very. Am'izao andro farany zao mampieritreritra sy lasa saina ny motivation manosika ny mpanompon'Andriamanitra maro manompo azy. Olona marary aina ny amin'ny ondrin'Andriamanitra be. Sa zavatra anjaratsika ny mieritreritra. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavakisika. Misaotra anao Jesosy eo ny amin'ny teninao tamin'ity maraina ity. Mba ho iray aminao izahay ary mba ho iray amin'ny ondrinao koa. Zany hoe tena tafakambanao iray. Izay maharary an'ireo olona reo maharary anay. Satria ianao dia tahaka zany marary ny fonao, marary ny tenanao ray manontolo ny am'ireo ondry very. Akambanao aminao tokoa zay ka aoka ny safidinao sy ny fonao sy ny sainao no safidinay sy eritreritray. Misaotra Jesosy. Amen. Zay ary fa dia raha soa atsika rehetra manome fotoana atsika amin'ny herin'ny toy izao indray raha sitrapon'Andriamanitra. Zay aloha.